avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fety-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona fihenam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manolotra anao ny vaovao. Ny ampiraindray androany sabotsy nisan'ireo namony ainy ka tafiakatra 20 nisan'ireo namony ainy vokatry ny fanamposina na ara-tsakafo. Nitranga ny 15 jona lasa teo. Olona valatreto no voaroroy ary mbola mitoy ny fanadiadina. Fampiarana ny fitsinjaram-pahefana no ilaina amin'izao vanim-potoana izao fa tsy ny firesahana izany ambony latabatra hoy ny solombavam-bahoaka androany. Tsy hita aza-potsiny fa hanao ady sisika hitondra ireo fanitsiana maro hitany tokony atao ao amin'ny lalàna amin'ny feny fifidianana ny firaisamonim-pirenena manoloana ny fanambarany ny filohan'ny antenimiran-dolona izay nilaza fa lany ihany ireo ampisikina ny firaisamonim-pirenena ka nataony samirery ny fanavaozana. Sisy komisa 20 no efa namoaka ny valim-pifidianana CEPE hatramin'ny omaly. Tsara ny vokatra tamin'ity taona ity araky ny tahapahafana efa nivoaka. Ny tolakandro teo kosa no nivoaka ny valim-panadinana CPE ho an'ny Sisco mahatsanga voalohany 7.2 isanjato ny tahapahafahana tamin'izany. Nilaza ny fanjakana Israelianina omaly fa miandry fifandonana mafisomaritra avy amin'ny Israelianina izy ireo tao aorian'ny fihaonana tany Genève niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy ny Frantsay, ny Britanika sy ny Allemand ary ny Europeanina. Nanambara ny ministry ny raharaham-bahiny iranianina fa ny fireneny dia mankasitraka ny fanohizana ny fifanankalozan-kevitra teo amin'izy ireo. Ny antsibriandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Androany fa 20 ny volana jona 20 sy 20. Aterina indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy hoanao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV amin'izao alina izao. Asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny raharaha fanampoizinana teny Ambohimalaza no anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Ny ampiray androany sabotsy ny isan'ireo namony ainy ka tafiakatra 20 no isan'ireo namony ainy vokatry ny fanampoizinana sakafo. Nitranga ny 15 ny volana jona lasa teo. Raha nitatitra ny sabotsy fa 20 ny volana jona 20 sy 20 tamin'ny 12 ora sy sasany 20 ireo manaraka fitsaboana iray no maty olona valo hatreto no voaroroy ary mbola mitoy ny fanadiadiana no tateriny tozy ny Rina Tahiry. Tafiakatra 20 ny isan'ireo namony ainy misa 20 ireo manaraka fitsaboana olona valo no voaroroy hatreto nandritra ny fiakarana fampanoavana omaly. Nampidirina ponja vojimaika na MD ireo voaroroy mandrapatonga ny fitopitsarana enina vehivavy ary 2 lehilahy tamin'ireo niakatra fampanoavana omaly. Nisy tamin'izy ireo no nanatrika ny lanonana nisy ireo piray tsy kombakomba. Hita fa misy amin'ireo olona voaroroy ireo no nanome ny toromarika. Misy amin'izy ireo ihany koa no nanome ny poizina izay entina anatanterahana izany fanapozinana izany ary nisy ny namafy izany poizina izany tao anatin'ny sakafo. Na dia niezaka nandaza ny sasany amin'ireo voapangy ireo fa tsy ny fampiresaka dia hita araky ny fitsiriana izay natao tamin'ny findahian'izy ireo fa ny fampiresaka ireo voapanga ireo nifandray tamin'ny alalan'ny antsoatarbisy tamin'ny alalan'ny afatra miafina tany anatin'ny tambazotra tserasera. Mety avoasazy asa anterivozina mandrapahafaty ny fanapoizinana. Tsy eken'ny avy eo anivo ny fampanoavana ny fangatahana fahafana vonjimaika raha ny fanazavana. Mbola mitoy ny fanadiadiana ary rosa amin'ny fandraisana ambavany sy ny fanadiadiana olona hafa ny mpitsara mpanao famotorana sy ny polisy ary ny zandary.
nisy ihany koa ny fizavana tany an-tranon'ireo voapanga ireo ka nisy ny tranony sasany amin'ireo voapanga ireo nahitana isinga izay ahafahana miapanga azy ireo. Mbola eo ihany koa ny fitsirina izay natao tamin'ny afakatsary fanaraha-masona caméra de surveillance tao amin'ilay trano filanonana ka nahitana ny fihetsiky ny tsirairay tamin'izany lanonana izany. Tsara ny manamarika fa mbola mitoy ny famitorana ary mbola iroso amin'ny fandraisana ambavany sy ny fanadiadiana olona hafa ny mpitsaram-panao famitorana sy ny eo anivon'ny gendarmerie sy ny polisy pirenena izay nanao ny fanadiadiana savaravina. Momba ity raharaha maresaka eto Madagasikara ity, ny Brown OMS na ny sampandraraha iraisan'ny pirenena misana ny fahasalamana eto Madagasikara dia nilaza ny zoma alina fa tsy mbola nanao fanambarana ofisialy momba ny antony nahatonga ny fahararian'ireo olona sy ny fahafatesan'izy ireo ary manohana ny manam-pahefana eo anivony ny sehatry ny fahasalamana eto an-toerana ny amin'ny fizahana ny marina, saingy ny fanadiadiana dia andraikitry ny ministerany ny fahasalamana ihany. Ny OMS moa niantso ny vahoaka sy ny mpampalala vaovao mba haneho fahamalinana ary tsy hampiely vaovao tsy marina. Raha nitranga teny Ambatolampy tsy mahafotsy indray disy ilay vaovao niparitaka nilaza fa omaly dia nisy tranga fanapozinana ratsakafo nitranga teny an-toerana araka ny angom-baovao no tanterahana teny. Tsy nisy olona narary tao ary gaga ny tao amin'ny CSB raha nanontaniany ny mpanao gazety ny Cool TV FM. Efa tamin'ny 15 jona lasa teo no niseho ny tranga ary tsy nisy natahorana ireo narary fa nalefanody avokoa rehefa nomena ny fitsaboana sahaza azy raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra teny tsy manana fahatokisana ny vahoaka malagasy hatramin'ny androany indrindra ireo hamonjy fety amandanonana samihafa manoloana ny raharaha fanampoizinana sy fahampoizinana ara-tsakafo fotoana izay andraisana fepetra entitra sy anomeza ny fanjakana antoka hoy ny solom-bava-mbahoaka. Ilaina ihany koa ny fijerena ireo vaovao miely amin'ny tambajotra tserasera ialana amin'ny savorovoro samihafa. Fanadiadiana no tateriny olona saina. Fanampoizinana sy fahampoizinana ara-tsakafo, botulisme, donat, charcuterie, isan'ireo voambolana nalaza sy naresaka tamin'ity herinandro ity teto Madagasikara. Eo anatrehan'izany, efa nisy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana toy ny fanadiadiana, fisamborana sy ny sisa fa hatreto tsy ampy itoniny ny vahoaka malagasy zany rehetra zany. Tato anatin'ny 27 ora aza mbola ny ampy iray indray ireo voambolana ireo dia ny menaka. Miantso koa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ny contrôle de qualité miditra eto Madagasikara fa manahy ava sao dia sanatria misy goragorany amin'ny anjara asanareo any ka lasa miteraka fanampoizinana ho an'ny vahoaka malagasy le izy raha raisitsika le teo hoe tena fanampoizinana mivantana zany hoe pozina le teo fa misy koa le tena fahampoizinana ara-tsakafo le tena intoxication vokatry ny sakafo lanitaty, mety sakafo ny soloana emballage, mety sakafo tsy any amin'ny tokony alehany lasa alehany raha nahentsika araka ny Facebook dia hoe menaka tokony atao amin'ny milina ny jirama tantamatavy no madio be dia namidy tsy fantatsika amin'ny fahamarinana izany fa tafiditra ao anatin'ny asan'ireo contrôleur ny mahindinika an'izany eny amin'ny mpanjinjara menaka isan-karazany hoe manahoana le qualité an'ilay menaka fidirina eto azo hoan'ny vahoaka ve mafeny fepetra ve fotoana izao anehoana fa tany misy fanjakana eto fanjakana miasa miaro ny vahoakany. Fanjakana manome antoka fa afaka sy tokony isakafo ampilaminana ny vahoaka malagasy. Fanjakana tokony anala ny ayahin'ireo mpikarakara fety amandanonana samihafa fa afaka miantsena tsy amin'ny aya izy ireo. Inona fa efa mailo sy malina ny mpahandro na ny mpikarakara ary ny tompopety eo anatrehan'izao toe-java-misy zao fa ny fanjakana ihany koa tokony anome tokony vahoaka amonjy ireny fanasana samihafa ireny fa efa misy ny fanaraha-maso sy fitsiriana ary fandraisana fepetra amina trangana tsy fanarahan-dalàna amin'izay resaka sakafo miditra any ambavany vahoaka malagasy izay. Tokony anome antoka fa afaka miantsena ampitoniny ireo vahoaka malagasy mpifidy entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fomba atsinjarany izay tsy mahatakatra ireny kashite ireny. Etsy andanin'izay tokony ho tony ihany koa ny rehetra ary tsy hanaparitaka vaovao tsy marina sy tsy voapirofo. Aokantsika aloha tony efa mandeha ny fanadiadiana efa nisy ny olona ny gadra dia miandrotsika ny toyany hoe manahoana marina fa lasa manjary manao fitsarana Facebook tsika ny eo amin'ny Facebook no manao ny fitsarana dia lasa ilay mpitsara itsara ry lasa sanatria sous pression an'ilay Facebook fa aleo ny fitsarana anao ny asany.
Antananarivo Mahajanga Tomasina isan'ny narenesana trangany teradoza avy amin'ny sakafo izay namoizana aina sy niteraka tsy fahasalaman'olona maro amin'ny fisehon-javatra toy itony ho an'ny tranga teny Ambohimalaza Imerikasinina fanapozina ninina tao izany raha ny vaovao ofisialy avy amin'ny ministera tompon'andraikitra araka izany fanapozinana na fampidirana pozina amin'ny alalan'ny sakafo natao amelezana olona noho ny seho teny Ambohimalaza Imerikasinina tranga efa nisatra amin'izay fa ny anazovana tato ato kosa ankilany ny fampozinana ara-tsakafo na fahasimban'ny sakafo ka niteraka pozina niditra anatin'ny vatana toy ny tany amin'ny faritra hafa na izany aza andrasana ny valin'ny fanadihadiana ataon'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany sy tokony handray fiapetra entitra ihany koa ny fanjakana ho ampy ampilamitsaina ny vahoaka malagasy. Fa tsy tokony hitaza-potsiny fa hanao ady sisika hitondra ireo fanitsiana maro hita ny tokony atao amin'ny lalàna mifehy fifidianana ny firaisamonim-pirenena manoloana ny fanambarany filohany Antiny Merandoolona izay nilaza fa lany andro eo ampisikina ny firaisamonim-pirenena ka nataony samirery ny fanavaozana rehefa hokitiana ihany tokony arahany rehetra raha ny fanohan-kevitra totsy ny Rina Tahiry. Ny mpisehatra ara-pifidianana efa ela ny vonona fa ny finiavan'ny mpitondra haka ny fanatsarana etin'izy ireo tsy misy mbola andalo dingana maro initolo-dalàna natolotry ny filohan'ny Antiny Merandoolina vao hiatra isan'izany ny eny amin'ny Anteny Meram-pirenena sy ny fitsarana avy momba lalam-panaorenana sy izay ho fanapahan-kevitry ny fahefana mpanantanteraka mandritra ny fandalovana eny amin'ireo dingana samihafa no anampiana izay tsy ampy hoy ny fanazavana fa raha fampitoviana ny isan'ny lasin'ny vavy mitovy tsy ampy hanatsarana ny tokotany mpifidianana raha ny fanazavana tsy ho taratsony ny firaisamonim-pirenena amin'ity fotoana ity zany hoe ka nareo kosa ange enimbolana alohan'ny fifidianana vao manao sosokevitra amin'io volana ho avy io zay dia hanomboka hitarika fampiresahana momba ny fanatsarana zany mba ahafahana mahazo ny sosokevitra rehetra ary ahafahany mpiatsetra rehetra mandray anjara amin'izay fanakalozan-kevitra zay tsy voatery hoe mitarika koa zay fa raha misy olona mitarika dia afaka mandray anjara ihany koa zay amin'izay fanakalozan'izay zany fa io zany iaraha-manana nyity firenena ity ny fifidiana no lalana tokana azona manatsara ny fitondrana eto amin'ny fanjakana eto amin'ity firenena ity ary ny voka-pifidianana mendrika sisa aza no ahafahana mampandroso ny firenena dia zay no tokony afatsapatsika rehetra zany ny mahazava-dehibe an'izay. Firenena iaraha-manana i Madagasikara ary tsy hevitro ny tokana ny tokony hanampaka no avin'ny vahoaka malagasy fa mila iaraha-mandinika ny zava-manandanja miantoka ny filaminany ny fiainam-pirenena ho hiatrany ny fanazavana vonona ny firaisamonim-pirenena ifampiresaka ny azy ireo miainga amin'ireo tatitra rehetra nandritra ny fifidianana no tanterana teto amin'ny firenena no anitsiana ny lesoka tokony ho ampiana ny fanatsarana an'ireo zavatra hafa mampandringa ny fifidianana zany ny fanatsarana ny lalàna mpifidianana ary tokony tonga dia taritina ao anatin'ny fotoana fohy izay ny firaisamonim-pirenena moa araka ny resako teo efa mieritreritra ary manao programa ny hitarika an'izay fanakalozana momba ny fanatsarana ny lalàna izay mba tsy hipetraka indray ilay fialatsiny hoe ka tsisy fampiresahana ane raha tsy enimbolana mialoha dia tsy afaka manatsara ny fifidianana milalam-pifidianana ntsontsika ho taritina mialoha le izy ary ifampiresahana mialoha dia anjarantsika mpiatseritra tsiraray hafa indrindrandrindra ireo mpitarika ara-politika sy antoko politika izay mieritreritra ny tondra ny firenena ao anatin'ny fahamarinana no mandray andraikitra sy mandray anjara amin'izay fanakalozan-kevitra izay. Manandanja ny fampitoviana isan'ny lasin'ny vavy ao anatin'ny lisitry ny mpilatsaka hofidiana saingy mbola betsaka ireo manandanja mila ahitsy mba hiteraka filaminana eto amin'ny firenena rehefa navao ihany tokony ireo miteraka korontana sy savorivory isaky ny vanim-potoanany fifidianana no atao lahara-pahamehana ny fanitsiana azy ho hiatrany ny firaisamonim-pirenena antoko politika maro ankilany no manaitra ny amin'ny tokony anatanterahana fakan-kevitra nasionaly andraisan'ny mpisehatra rehetra anjara tanjona amin'izany ny ananana lalam-pifidianana misoroka ireo disadisa-pifidianana samihafa ny fanesy teto amin'ny firenena ny hampitoviana lenta ny kandida mpiara-miazakazaka eo amin'ny lafin'ny serasera hampalalan'ny foto-kevitra sy ny vina ho ampiariny raha azony ny fahefana fehiny iarahan'ny mpisehatra amin'ny fifidianana miaiky fa ilaina ny fanavozana ny lalàna sy ny tokotanim-pifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena fa tokony iarahana ny fandrosoana sosokevitra iadikevitra ary teny iarahana na lalan'ny maro anisam-pisehatra ho lalàna iaraha miaiky sy manaiky no ampiarina ka manomboka eo ho fifidianana madio sy mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary vokatra ho eken'ny rehetra
no ivoaka sy andray ny fahefana omeny ny vahoaka azy. mahakasika ny fanohen-kevitra na solombavam-bahoaka eo amin'ny fitsinjaram-pahefana no hanoizantsika ny fampahalalam-baovao. Fampiarana ny fitsinjaram-pahefana no ilaina amin'izao vanim-potoana izao fa tsy ny firesana izany ambony latabatra hoy ny solombavam-bahoaka androany. Irairaina ny fitsinjaram-pahefana fa ny mifanohatra amin'izay no misy ankehitriny raha ny fanazavana. Takina ihany koa ny rosoana amin'ny fifidianana ho sefo-bokotany. Onona saina. Isan'ny iraisan'ireo mpitondra ny fandimy teto amin'ny firenena raha tato anatin'ny 25 taona farany ny hoe fitsinjaram-pahefana. Fa tsy mbola nisy nampiatra marina izany sy tsy tody hatramin'ny farany fa rahabe indrindra fitsinjaram-pahefana amin'ny ampany no nisy teto. Ankehitriny aza tsy vitany hoe kabary ambony latabatra sisa izay fitsinjaram-pahefana izay fa ny fanohitra amin'ny ihany koa no ampiarina eto amin'ny firenena. Mahatsapy zahay fa miemotra ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Raha lazaina taona maro lasa zay fa anisan'ny fahefana omena ny commune ohatra ny fananana loharano mbola maharitra lazaina teo ny hoe alohavy ny etra ny amin'ny fandohavana ny etra ny amin'ny fitantanana ny etra ny tany amin'izao fotoana izao mbola miodina ny fandraisan'ny commune an'ireny hetra ireny tsy gaga raha maheno azao hoe maro ny commune manda tsy hitaky ny etra zava-misy zany satria hitaky ny etra izy nefa ilay etra tsy mivantana ho aminy ary tapitra ihany le manda ho an'ny teo aloha fa tsy tafiditra ny amin'ny kitapo-bolan'ny commune mihitsy ilay etra izay anisan'ny fototra nampijoroana ny fananany mpitantana ety fotony fahefana mivantana ho amin'ny fampandrosoana ety fotony. Ny fitsinjaram-pahefana tsy miatra fa vohitsakitsaka ihany koa ny didy mandalana samihafa miteraka fiamoran'ny firenena. Tapitra mandat teo aloha miditra mandat vaovao mandray ny andraikiny ny olom-boafidy ety fotony ary rehefa hajaina ny lalàna dia tokony ho tohizana amin'ny fanajana azy tokony hajaina hatramin'ny farany. Voalaza ny lalàna ny hoe rehefa vita ny fifidianana be ny tanàna 3 volana farafahelany aorian'izay dia tokony atao koa ny fanavaozana ireo komity pokotany eo ambany fitarihan'ny lehibe ny fokotany. Dikan'izany miantso zahay ny amin'ny tokony hanatanterahana an'izany satria raha ny fitadidiana misy dia tena efa ela no tsy nitanterahana izany voalazany lalàna izany ka mampandringa ny fitantanana ety fotony. Rehefa natao ny fanavaozana rehefa narahana ny lalàna dia arahana hatramin'ny farany. Ankoatra izay napetraka tamin'ny fomba ofisialy sy nampahafantarana ny vahoaka nanosiala distrika Ambohidratrimo androany ny ben'ny tanàna voafidy tany antoerana. Fotoana izay nanehoany ity olom-boafidy ity ireo asa vita tao anatin'izay volana vitsy nahazahoany ny fahefana izay fa ihany koa namaritany ireo asa miandry sy ho tanterahana amin'ny 5 taona nomen'ny lalàna azy. Olona manan-kaja sivily sy miaramila maro samihafa no nanatrika izany ary ny vahoaka ny commune Anosiala. Fa mahakasika ny valim-panadinana CEPE no hanoizantsika ny fampahalalam-baovao. Siskomisa 20 no efa namoaka ny valim-panadinana CEPE hatramin'ny omaly. Tsara ny vokatra tamin'ity taona ity araky ny tapahafana efa nivoaka. Andrasana ny vokatra rehetra manerana ny nosy hitarafana ny fahalalana sy ny vokatra tamin'ity taona ity sy ny tamin'ny heritaona. Fanadidina. Siskomisa 20 no efa namoaka ny valim-panadinana CEPE nanomboka omaly. Tsara ny valim-panadinana tamin'ity taona ity araky ny tapahafana efa nivoaka. Ho any Ambatolampy 9.50 isanjato. Andramasina 3.4.20 isanjato. Manjakandriana 8.20 isanjato. Ambositra 4.20 isanjato. Manandrina 4.20 isanjato. Anjozorobe 7.30 isanjato. Ambatomainty 8.20 isanjato. Mitsinjo 7.20 isanjato. Morafenobe 2.20 isanjato. Benenitra 4.40 isanjato. Antsiranana voalohany
4,50 isanjato, Sakara 0,70 isanjato, Yakora 7,50 isanjato, Kandreo 7,50 isanjato, Manja 0,30 isanjato, Ikiala Mavony 7,40 isanjato, Ambohidratrimo 7,20 isanjato, Ivobe 7,20 isanjato, Besalampy 7,70 isanjato, Soalala 7,30 isanjato, Bidongy Sud 7,20 isanjato, Sainte Marie 2,20. Mbola mahakasika an'izay valim-panadinana CEPE izay hatrany saingy azo any Mahajanga indray isika ao anatin'ity fampahalalam-baovao ity. Ny tolakandro teo no nivoaka ny valim-panadinana CEPE ho an'ny Cisco Mahajanga voalohany izay afaka nojerena teo amin'ny refobe mpanadinana Misa Sivy izay nanomboka tamin'ny rora tolakandro teo. 7,21 isanjato ny tahapahafahana ka mpianatra ankizy vavikely avy eo amin'ny sekoly Montfort Saint Gabriel no nahazo ny noty tsara indrindra tamin'izany. Anja Robert. Pianatra miisa 2,750 tamin'ireo pianatra miisa 1,50 izay tonga niatrika ny fanadinana CPE ho an'ny Cisco ny Mahajanga voalohany tamin'ireo pianatra ny soratra anarana miisa 3,740 no afa-panadinana CPE izay nanome ny tahapahafahana 7,20 isanjato. Raha fitina moa zany raha tsotsotra ny atotanisa dia mahatratra 2,700 sy 5,000 ny ankizy afaka ny candidat zany izay mahatratra 89,11% izay isanjatony amin'izay tahapaham-panadinana izay. Raha jerena dia niakatra izy io satria tamin'ny taona lasa maromaro ny candidat ny ankehitrina somary nidina kely dia izay no natonga hoe raha jerena le isan'ny candidat tamin'ny taona roa ny sesy dia somary nidina kely izy fa niakatra kosa ny tahapahafahana. Ny fangaro teto amin'ny fijerena ny valim-panadinana ny fihetsepo maro samihafa hita soritra teny amin'ny endriky ny ray aman-dreny sy ny mpianatra. Falibe dia mba ka fialam-boly kely amin'izay. Somary navozy kely foana zay efa nijery tany efa hitako anarako dia falifaly be. Mana vakansy dia mba hiala voly. Somary nitaintaina mihitsy fa avy eo nametraka fatokisana tamin'ilay zaza dia izao moa izy afaka dia tena faly be mihitsy. Nandritra izay ilay fikarakarana izay no fiomanana miaraka tamin'ny zaza tena intena ray aman-dreny indray no mitaintaina tahaka ny hoe intena no hanao an'ilay fanadinana fa rehefa mivaly amin'izay dia hitanao zany hoe namokatra ny zaza dia faly ny ray aman-dreny dia mirary azy ho tafita sy azoto foana amin'ny fianarana. Ankizy vavikely 2,20 taona teraka tamin'ny taona 4,20 mpianatra avy ao amin'ny sekoly Montfort Saint Gabriel izay nahazo ny moyenne 7,5 no nahazo ny voalohany tamin'ity fanadinam-panjakana CPE ho an'ny Cisco ny Mahajanga voalohany ity. Iray amin'ny vondrona misehatra amin'ny lafiny fitsinjarana sy arabaritra goavana eto Madagasikara ny Abibo Group nitsangana ny taona 7,700 mivelatra hatrany ny vondrona ankehitriny miaraka amin'ny ekipa ahitana teknisianina malagasy maro. Ny vondrona izay mikendra hatrany hanome vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny takaka hatrany rehetra ao anatin'ny fanajana ny fenitra iraisam-pirenena ihany koa fanampanazavana. Tamin'ny taona 7,700 no namirona ny fianakaviana Karmalite eto Madagasikara ny groupe Abibo. Ity tantara miavaka ity dia nanomboka tany amin'ny faritra Befandriana avaratra. Tamin'ny fampiroboroboana ny vokatra teny an-toerana ary ny hitatra haingana eny amin'ny sehatra ny fitsinjarahana sy ny indostria. Ankehitriny miaraka amin'ny ekipa ahitana talenta malagasy ny ankamaroany dia miasa mba hanolorana traika efa tena miavaka ho an'ny mpanjifa. Manome toky izahay hanome ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana amin'ny vidiny takatry ny rehetra. Tsotra ny tanjonay hanolotra ny tsara indrindra ho an'ny malagasy rehetra. Ao amin'ny Abibo ny fahaiza-manao no herinay. Isan'andro mitandrina manokana amin'ny fisafidianana ny ankora tsara indrindra izahay. Na avy amin'ny faritra misy antsika na avy any an-kafa.
tsy maintsy mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena enjana indrindra amin'ny lafiny kalitao sy fiarovana izy ireo. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaiza-manao eo an-toerana, ny orinasa famokarana eto Antananarivo dia mamoaka vokatra tsara kalitao isan'andro ho amin'ny fiainana andavanandro. Noho ny famokarana manara-penitra ary fomba famokarana entitra sy voafehy tsara, ny kalitaon'ny vokatray dia mifanaraka manokana amin'ny filan'ny malagasy ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena. Ny fanoloran-tena amin'ny fahatsarana no fototry ny groupe Abibo. Reharehanay ny fanatobiana entana izay mifototra ny fototra-drafitrasa moderna sy manavao hatrany ary mahafeno ny fenitry ny fiarovana entitra indrindra. Ao amin'ny vondrona Abibo, ny kalitaony lahara-pahamehanay ary izany dia tsy miatra amin'ny vokatra ihany fa amin'ny servisy fanohanana rehetra. Ny fiarahana miasa amin'ny mpanjara Matianina Maherin'ny 900 miparitaka manerana ny faritra 13 eto Madagasikara no iroborobonin'ny traikefanay amin'ny fitsinjarana izay tena hita fa mahomby. Izany dia ahafahan'ny groupe Abibo mampiely ny vokatra any amin'ny faritra lavitra indrindra sady mitahiry hatrany ny kalitao isaky ny dingana. Ao amin'ny Abibo, ny fahafapon'ny mpanjifa no lahara-pahamehanay. Marika Maherin'ny 900 ny tsinjaranay ary navita nanangana fifandraisana matanjaka tamin'ny mpanjara sy mpanjifa izahay. Ny vokatra azinay dia misy tolotra isan-karazany manomboka amin'ny paty tena tsara kalitao hatramin'ny zava-pisotro mamelombelon'aina tsy azo ialana ary ao koa ny zavatra ilaina ho an'ny zazakely. Isan'andro dia manolotra vokatra vaovao ary azo itokisana ho azy ireo mahafeno ny filany sy ny zavatra mety andrasana. Ny tantaran'ny Abibo dia sarotra sarahana amin'ny tantaran'ny firenena malalantsika Madagasikara. Izahay ao amin'ny Abibo dia tarihiny viana feno fanantenana ho an'ny hoavin'ny firenentsika. Tapa-kevitra izahay fa hanome aina hatrany ny sehatry ny fitsinjarana sy hanamafy ny sehatry ny varitra eto an-toerana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 niaraka tamin'ny fananganana ny toeram-pivarotana lehibe U dia nanometraka efa tsy manam-paharoa amin'ny fiantsenana izahay. Amin'ny fanomezana vokatra mihoatra ny 903 alina avy eto an-toerana na avy any ivelany, manana kalitao tena miavaka ary amin'ny vidiny mirary. Ankehitriny, ny aro sy ampivelatra ny vita malagasy ihany koa no anisan'ny tanjonay. Ny fanondranana entana any amin'ny ranomasimbe indiana dia mampandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao malagasy ary manamafy ny akony any an-dafin'ny faritanytsika. Ao amin'ny Abibo, mirehareha izahay efa mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenentsika sy ny kolontsainy. Andefa manontolo ny Coupe du Monde des Clubs 2025 ny Star Times izay mpiara-miombonantoka ofisialy amin'ny FIFA. Izy ihany koa ny fitantarana amin'ny teny malagasy ireo lalao miisa 17 amin'ny chaîne Up TV araky ny fanazavana Gaëtan Andriatsilavo. Tanterahana any États-Unis nanomboka ny 12 jona lasa teo hatramin'ny 13 jolay ho avy izao ny Coupe du Monde des Clubs 2025 ivondronan'ireo ekipa misy 23 kalaza manerana izao tontolo izao. Andefa manontolo izany lalao izany ny Star Times amin'ny alalan'ireo chaîne afaka isafidianana ho fanatanterahana ny fanakakaizana kokoa ny mpanjifa malagasy. Isy ihany koa ny fitantarana ireo lalao misy 17 amin'ny teny malagasy ao amin'ny chaîne Up TV iarahana amin'ny Adjarandry, Edouard Ratovson sy Elias Rayest izay efa fantataza amin'izany. Afaka manaraka izany avokoa ireo mpanjifa any amin'ireo faritra lavitra amin'ny alalan'ny Star Times Solar izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa fampifandraisana ny numerika sy ny fampiasana ny ngovo azo avaozina anomezana fahafapo ireo mpity fanatanjahantena indrindra ny Baolina kitra. Tsy adino ihany koa fanampin'izay ireo horonan-tsary fohy na série iraisam-pirenena nampiarahana amin'ny teny malagasy isan'ny mampiavaka azy ireo. Tafiditra ao anatin'ny fanomezana fahafapo ny mpanjifa hatrany izany raha ny fampitam-baovao voaray. Dia ny vaovao indray no entsika misety vetivety ao anatin'ny dokam-barotra. Mbola sainam-pananjananao tsy saraka aminay. Andao
andao ankalazany fety-pirenena miaraka amin'ny Total Énergie hatramin'ny 30 jona mividiana lubrifiant Rubia na quartz 10 litatra dia mahazo lampe solaire Pocket Sunshine amin'ny vidiny ariary. Fangaza ihany mbola misy fanomezana hafa ihany koa mahazo arendrina ray rehefa mividy ao amin'ny e-shop ianao eny amin'ny tobin-tsolika na ao amin'ny e-shop Total Énergie ary ny fotoana e. Le nouveau showroom Serra au centre commercial à Ecopark Tanzbat redéfinit l'expérience de shopping en proposant un espace personnalisé où architectes, designers et particuliers peuvent découvrir nos produits haut de gamme. Design, esthétique, innovation, carrelage de qualité qui donne vie à votre environnement, gamme de sanitaires à faire rêver, des vasques et lavabo design, robinetterie. Le nouveau showroom Serra à Ecopark Tanzbat, plus qu'un simple espace d'exposition, mais un lieu exclusif où innovation et créativité se rencontrent. Venez découvrir notre large gamme de produits exclusifs Serra dans notre nouveau showroom au centre commercial à Ecopark Tanzbat. Serra, redefining excellence. Nayana argentine bempolo zany. 10 taona ny fahaleovan-tena, 10 isanjato ny fihenam-bidy ao amin'ny magazay Cosmos Ireriany. Ny 12 jona hatramin'ny 10 jolay ndao hiaraka ifety miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato any amin'ny magazay Cosmos rehetra. Tsy olana ny tsy fananam-bola eo ny eo miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente crédit mirindra. Mividiana an'io ary aloha avy tsikelikely hatramin'ny 30 volana. Azadino ny daty ny 12 jona hatramin'ny 10 jolay fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato eny amin'ny magazay Cosmos Ireriany. Cosmos, votre partenaire de confiance. Ndao ankalazany fetin'ny mozika amin'ny Iragasy. Vakoka seho Iragasy goavana ao amin'ny Palais des Sports ny alahady 12 volana jona manomboka amin'ny 2 ratolakandro. Ifanandrinan'ny Saondra Fina Standard sy Rapolson Feno Rivgar. Seho anandratana ny kolotsaina malagasy miaraka amin'ireo haingo-tsehatra sy teknôlôjia vaovao. Jifaodenizao tapakilanao ao amin'ny www.ticketplace.io na ihany koa ao Masiny Solaka, Akordig, Smart Tanjombato. Sponsor, musique, kartine. Partenaire, Yas, Mia Image, OFNAC, Fédération Nampira Gaz. Morarikoa, mba sofiolese. Fa inona tiany olana? Aiza lahateo? Tsy velona lesy le fiara. Taraiky indray le batterie. Raha nefa teneniko foana hoe batterie Bionix ampiasaina e. Tsara kalitao, tapitra hatreo pana. Bionix, le batterie maharitra tsy misy fetra. Misy olana nga? Tsy mazaka indray le batterie nefa mivadika ho teraka. Mila mankany amin'ny hôpitaly haingana izay. Ndao ny fiarako aloha ampiasaina ary e. Batterie Bionix ampiasaina. Tsy manary anao fotoa tsarotra. Ho antsika matianiny eo amin'ny sehatry ny fitaterana, manandanja lehibe ny kalitaon'ny batterie ampiasaina mba hampirindra tsara ny asa. Bionix, batterie misy karazany ho an'ny fiara rehetra. Bionix, matanjaka sy maharitra. Ankafizo hatrany ny vokatra Star e. Jifao amin'ny vidiny tena mirary ny Caprice sy ny Woko. 200 ariary monja ny tavoahangy vera kely, 3 ariary kosa ny lehibe. Dia izao takio amin'ny vidiny tena izy eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Fetim-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 30 jona fihenam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Ararotsy ireo tolotra manokana amin'ny vidiny tsy mampino. Raha mividy entana mihoatra ny roa tapitrisa ariary ianao dia ahazo fanomezana. Raikitra ny fety aza tara. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ino ma lesy an-tagnany lahy? Ty, brox lesy. Ino? Brox lesy. Ino koa ma lesy zany? Oh,
boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany rock mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga zay mila boisson mahazonga mahazonga ame parole rock sayan. dia tavaverina somatsara ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indray isika amin'izao fotoan'izao. Aterina hatrany ny araba tompoko lasy tompoko vavy asaina mpananjana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny fisoratam-panambadiana no hanomboantsika ny fampahalalam-baovao anatin'ity tapany faharoa ity. Isan'ny sakana tsy nirosony ireo mpivady sasany tamin'ny fisoratam-panambadiana ara-panjakana ny olana eo amin'ny hoentimanana. Misy ireo efa niara-mipetraka nandritra ny 5 taona niteraka zaza maro fa niandry fisoratam-panambadiana Badina Vaobe vao afaka nantanteraka izany toy ny tranga tao amin'ny commune Ambohibao Anteroka fanadidina no tateriny onina saina. Niara-nipetraka antaonany maro ny vady ary nanorina tokantrano nananjanaka fa tsy niroso tamin'ny fisoratam-panambadiana ara-panjakana ny mpivady sasany no ny fantrana raha ny faneho-kevitra ireo. Eo ny hoentimanana fa maro ihany koa ny nahatsapa fa zava-dehibe ny fisoratam-panambadiana indrindra ho an'ireo taranaka. 5 taona zay zay mivadina dia nisy an'ity dia tapa-kevitra ka mohainao ihany moa ny eto manana tsy nisy dia zara raha nisy nanarotana an'ity tena zava-dehibe izy aloha satria tsy dia nanahirana be moramora nananoa ny dossier sy ny karazany ary zay no nafinaritra anay nampatonga anay nanoa anazy zany. Tena misy olana mihitsy na fikarakarana ny dossier le ankizy anala CPR dia zay ny tena nanararotana koa moa efa ela koa zay ny araka dia zara raha misy an'ity dia nararotana. 12 taona mivadina zany zao zay dia 4 ny ankizy dia mba ho amin'le ho avin'le ankizy koa zany natonga anay niriska nanao an'le fisoratana le amin'le eo amin'le fianarana ohatra satria tsy misoratra amin'ny rainy izy dia lasa malahelo zany le zaza ho atokantrano dia niezaka zany zay mivady nanatanteraka an'izao zavatra zao. Tena mba hiandro fiainana ho matomatotra kokoa dia taty aoriana vao tena matotra tsara sy efa tena vonona dia zay natonga anay niroso tao anatin'ny fanambadiana androany. Manodidina ny 7 teo ireo mpivady niroso tamin'ny fisoratam-panambadiana Vaobe teto amin'ny commune Ambohibao Anteroka. Zava-dehibe ho an'ny taranaka ny fananana hoe ray aman-dreny misoratra indrindra eo amin'ny antota taratasy zany ary ho an'ny taranaka no anaovana an'izay ary ankoatran'izay dia 100 teo izy ireo no tonga nisoratra anarana fa 17 no afaka tanterahana satria marobe ireo antota taratasy mbola tsy tonga ny an'ny sasany kanefa mamaim-poana avokoa ny anaovanay ny antota taratasy na nisoratra eto anivon'ny commune mandritra ny soratra Vaobe. Teo aloha ny tsy fahafahana arabola teo ihany koa le fahatahorana miditra birao ary teo ihany koa tsy fahalalana ny hoe inavy ireo antota taratasy marianay moa fa izahay dia tena mijery akaiky ary tena nanampy azy ireo tamin'ny antota taratasy rehetra hatrany amin'ireo commune Ravavy mba hahafahana manatanteraka ny soram-panambadiana izy ireo. Ankoatra izao fisoratam-panambadiana Vaobe izao isy ihany koa nihetika samihafa ho karakarain'ny commune Ambohibao Anteroka ho fanamarihana ny 15 taona niverenan'ny fahaleovantenina. Iazo ny betafo indray isika ao anatin'ity fampahalalam-baovao manaraka ity. Nesorina tamin'ny toerany noho ny antony tsy mazava efa ho iray volana izao ny orinasa nitantana ny rano fisotro madio ny commune Ambanivohitra Betafo ka orinasa iray izay tsy fantatry ny mponina no kasaina ho mampidiry na amboletra hitantana ny rano ao an-toerana. Antony mampiakatra ny vidin-drano any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Tranga izay hiteraka olana indrindra ho an'ireo mponina Ambanivohitra Betafo ka hitakina avy eo anivo ny vondrona piaro ny izo sy ny tombontsoa ny mpanjifa Garduc ka faritra Vakinankaratra raha ny fanazavana avy amin'ny commune Betafo sy ny fanafoanana ny appel d'offre izay mandeha fa amin'izao fotoan'izao kanefa ny raharaha mbola mandeha eny anivo ny fitsarana fanampanazavana. Raha arivo ariary isaky ny metre cube ny teo aloha zao ny 200 ariary tsy ho zaka ny mpanjifa zany dia tsy maintsy hiteraka olana zany eto zany dia tsy maintsy hiteraka olana io raha vao resaka tarifo vidy amoan'ny mpanjifa vola zany dia efa hiteraka olana vaovao dia haitsika zany olana zany dia hitarika korotana angamba tsy mety dia
eto dia manao antso zany zay manao antso ny fitondram-panjakana ohatrany samy manao zay ataony zany a ny atao hoe ny manam-pahefana satria zay maheny fa mbola lazaina ihany moa fa azonay ny tena fanamarinam-baovao fa misy konokonona ao anivon'ny atao hoe ministera ao tompona andraikitra ao mpiasa mpanjakana ambony ao a manao zay ampidirana nyty orinasa anankiray ty a tsy mampaninona anay ny fanoloana raha hoe zay ny tena antony fa averina ihany azavao aminay aloha. Mahery sy folo isanjato amin'ny orinasa misy 10% nanaovana fanadihadiana no efa manao sy mahafantatra ny RSE na ny responsabilité sociétale des entreprises raha ny fanadihadiana ny baromètre RSE 2020. Maro amin'ireo no resy lahatra fa tsy tokony atao vesatra ho an'ny orinasa ny RSE fa raisina ho fampiasam-bola totosa ho maly ny hetsika fanokafana ny andiany fafolo amin'ny salon RSE EIDD ho tanterana ny fahasivy sy ny fahafolo ny volana aogositra 2020. Intsika nampivondronana ireo mpisehatra ara-toekarena maro isan-karazany nandray anjara tamin'ny hatamberin'andraikitra ara-tsosialy sy ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Fanampanazavana. Nisy fanadihadiana maromaro aloha zany efa tao anatin'izay 10 taona zay a nisy fanadihadiana anankiray étude izay niarahany USAID niaraka tamin'ny ministère tao amin'ny tontolo iainana dia io étude anankiray io zany misy échantillon entreprise teo amin'ny 100 mahery teo nanaovana an'ilay étude dia hita tao anatin'izay fa mahery ny valo 80% nireo orinasa natao enquête tao anatin'izay zany no miteny fa efa manao RSE ary efa hita taratra tao anatin'le valin'le fanadihadiana natao zany fa efa betsaka zay dia nanao baromètre anankiray indray koa tamin'ity taona ty baromètre RSE zany hoe nanaovana mise à jour indray areo atotanisareo dia hitantsika amin'izay taremarika zay zany fa mivoatra ary miroso makany amin'izay hoe tena firotsahana amin'izay fametrahana RSE tsy ho lasa hoe zavatra atao ohatrany hoe sisiny fotsiny amin'ilay orinasa fa tena hoe zavatra tafiditra ao anatin'ilay politika sy fomba fitantanan'ilay orinasa amin'ny andavanandro mihitsy zany ny RSE. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena nilaza ny fanjakana israeliana omaly fa miandry fifandonana mafy sy maharitra avy amin'ny Iran izy ireo taorian'ny fionana ny taky tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny la Frantsa, Britanika sy Allemagne ary Européenne ny ministra ny raharaham-bahiny iraniana dia nanambara ny firenena dia mankasitraka ny fanohizana ny fifanankalozan-kevitra teo amin'izy ireo. Ankoatr'izay nanambara ihany koa izy fa amin'ny fampirarahana eo amin'ny nucléaire eo amin'ny Amerikana dia ho ajanonatra eo araka ny fanazavana trany. Dia iny vaovao avy any ivelany indrany hoe tsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alin'izao isaorana anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny fanady mamy fotoananao manera-pitsondray veloma tompoko. Poisson vovant mampatanjaka. Prox vous a présenté Ny Vavao. Fety pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona dia nabidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous a présenté Ny Vavao. Pour vos séjours à Majunga, rien ne vaut la douceur de la mer, le coucher du soleil et l'hôtel Coco Lodge. Une étape de rêve à Madagascar. Vous a présenté Ny Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.